fofeny fitiavana andraina nolokana ny araba amintsika nahatratra izao andro fahenina izao amin'ny famelabelarana ara-tsoratra masina izay arahantsika. Tsy andrela isika fa andeha isika hiara iretona vetrany ny rafaneva ary ankoatrary. Mbola araka ivavaka isika. Ranaiza ny Andro amasinina ny naranao tonga ny fanjakanao natao ny sitraponao ety an-tany takana ny Andro. Misaotranao izay noho ny amin'ny zavatra rehetra, misaotranao noho izao fotoana izao. Metezanao hitahinay tsirairay avy amin'ity takariva ity, ka soa ihany koa ny fonay tsirairay avy raha indray ny feonao. Tonona vavaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy rehetra any. Amen. Misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika ry havana tonga amin'izao andro fahenina izao sahady. Mino izahay fa mahafinaritra antsika ny zavatra rehetra izay efa novenesitsika. Amin'ity androany ity isika dia manana lohateny lehibe indray izay mitondra lohateny hoe Adinoko fa hay misy Andriamanitra. Amin'ity androany ity isika dia andray an'izay famelabelarana ara-tsoratra masina izay. Mifaniriana dia amobe ao anatintsika ny tenin'Andriamanitra. Mialoha izany anefa dia asaintsika ireo koralina ny ankizy kely miantsa anomana ny fomam-panahintsika indray mialoha izany famelabelarana ara-tsoratra masina izany. Desire
toa lasa fahazarana ny tafaraka foana amintsika tato anatin'izay enemana izay tato anatin'izay fotoana vitsivitsy izay tonga sahady eo amin'ny andro farany sika izao andro fahenina farany amin'izao famela belarina ratsoratra masina fiarahamandinika soratra masina adinoko fa hay aho zanak'Andriamanitra no nyrotorotom-piainana no zava-misy eto amin'izao tontolo izao dia matetika mantsika manadino izay zava-dehibe indrindra ilaintsika izay manana hafatra sarobida apitaina amintsika Andriamanitra amin'ity hariva ty dia hoe adinoko fa hay misy Andriamanitra ndao hivavaka aloha isika. Masina tianay be fitiavana mpamindra fo mitahiry anay mandrakariva eo ambany fahasoavanao misaotranao izay satria mbola notehirizinao mandrakariva izay afaka mandray hafatra saroby tokoa mitenena Jehovah fa miaina mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Adinoko fa hay misy zava-misy zany eo amin'izao fiainana zao indrisy fa tena zava-misy tokoa amin'izao fotoana izao izany mieritreritra an'Andriamanitra ho tsisy izany ny Ntaolo malagasy nefa dia manana fomba fiteny mahafinaritra miresaka amintsika taranaka taty aoriana manao hoe aza aloha samangina mijerena fa inona Andriamanitra ao atapany loha satria Ntaolo malagasy ny malagasy fa iny dia mafantatra fa misy io Andriamanitra ao ambony ao io ary noho io Andriamanitra ao ambony io noho izay toetra tsara izay dia nantainombona vadika raha hoy izy ny fomba fiteny tsy maninona tsisy mikitika tainombona vadika satria matoy ny navadika dia hoe anahy io zany tompony io tsisy mahazo mikitika io ary tena tsisy mikitika tokoa satria misy ilay Andriamanitra mijery amintsika amin'izao fotoana izao morongatra ny zava-dratsy morongatra ny alatra moto fotsiny ohatra nalaintsika ohatra raha ny motonao ataontsika hoe avadika le moto dia atao amin'ny arabe fa moto fa avadika fa misy tompony misy mangalatra ve sa tsisy mangalatra imehezana izany mba tonga sainantsika amin'izao fotoana izao satria ny olona zao mieritreritra fa tsy misy Andriamanitra matoy ny olona mirongatra ny ratsy dia zany noho ny fitenenana hoe tsisy Andriamanitra tsisy mahita izy manao ratsy tsy misy Andriamanitra. Salamo 4:22 ny adalany manao anakapo hoe tsy misy Andriamanitra manao zay ratsy tsy vetavety izy tsy misy manao ny tsara eny an-danitra Jehovah nefa miondrika mijery zanak'olombelona mba iza na misy any endry mitady an'Andriamanitra. Zay ny zava-misy amin'izao fotoana izao mijery atsika Andriamanitra mitazana izy avy eny ambony eny hoe misy endry ve any sady adala daholo isika ka miteny manao hoe tsy misy Andriamanitra. Zay lazaintsika miteny sotra-panao hoe tsy matahotra an'Andriamanitra tsy matahotra an'Andriamanitra milaza mpivavaka nefa tsy matahotra satria mahavita zao zava-dratsy sy vitaveta rehetra. Amin'ny takarivo ity tsika dia andeha hiaraka hanaraka tantara anankiray tantaran'ny zanak'Israely teo amin'ny fifindrany fahefana teo amin'ny Josua sy Mosesy eo amin'ny Deutéronomie 4:30 andiny fa voalohany ka hatramin'ny fahenina dia misy an'izao teny izao dia niakatra niala teo arbota Moaba Mosesy ka nakana tendrombohitry Nebo eo an-tampony Pisga izay tandrify ny Jeriko ary nasehony Jehovah azy ny tany Gileada rehetra hatrany Dana sy Naftali rehetra sy tany Efraima sy Manase sy ny tany Joda rehetra hatramin'ny ranomasina andrefana ary ny tany atsimo sy eo amin'ny loasany Jeriko tanàna Berofi hatrany Zoara. Dia ho Jehovah taminy io ny tany izay nianianako tamin'ny Abrahama sy Saka ary Jakoba hoe omeko ny taranaka ao izy nataoko mahita azy ny masonao nefa tsy ho tafita ho tonga eny ianao ary Mosesy mpanompony Jehovah dia maty teo amin'ny tany Moaba araka ny teny Jehovah ary nalevy ny tao andohasa tao amin'ny tany Moaba tany rifiny Beti-Peor izy ka tsy misy olona mahalala ny fasany mandraka androany. Rehefa teo akaikin'ny fotoana hafatesany Mosesy dia nifampiresaka tamin'Andriamanitra hoe io jerevo fa reny tany tazany masinao reny dia omeko ny zanak'Israely fa ianao kosa tsy ho tafiteny teo amin'ny tendrombohitry Nebo nisan'izany tantara mahonena mahontsa izany kanefa mampihetsi-po ihany koa satria Mosesy
no antokana mantany ny tanan'Andriamanitra mihitsy no nandevina azy. Inona ny tantara Josoa toko voalohany dia voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Ary efa maty Mosesy mpanompon'i Jehova dia hoy Jehova tamin'ny Josoa zanaky Nona mpanompony Mosesy, efa maty Mosesy mpanompo koa mitsangana mitahy ty Jordana ty ianao sy ireo olona rehetra ireo ho any amin'ny tany zay omeko azy, dia ny zanak'Israely ny tany rehetra zay ho diaviny faladianareo dia efa nomeko anareo araka izay voalazako tamin'ny Mosesy. Nanome teny fikasana Andriamanitra, nanome teny fikasana ny Josoa Andriamanitra sy ny zanak'Israely manao hoe ao amin'ny 5 tsy hisy olona ajanona eo alohana amin'ny andro rehetra iainanao tahaka ny mombako an'i Mosesy no hombako anao koa, tsy andao anao na afoy anao ao. Andriamanitra no manome teny fikasana. Andriamanitra no niresaka tamin'ny Josoa manokana teto manao hoe ianao fantatro fa mieritreritra hoe inexpérimenté, tsy mahalala loatra, tsy mahay tokony atao loatra raha mitaha Mosesy zay efa goaikantitra amin'ny fitaritana olona, efa nanana expérience be, efa tena nanana traikefa be teo amin'ny fitantanana olona, ary olona mafoloa mambonin'izany dia zanak'Israely izany. Kanefa Josoa eto tena nomena teny fikasana manao hoe tsy misy ajana fa tahaka ny nombako amin'ny Mosesy, tahaka ny nombako an'i Mosesy nombako anao. Izay ny teny fikasana nomena Andriamanitra. Misy anefa fepetra zay nasaina na rahany Josoa. Inona ireo fepetra voalohany? Fepetra voalohany dia toy ny vaky teny amin'ny Josoa toko voalohany 4 ka hatramin'ny 7 izany. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Mahireza sy matanja fa ianao no ampandova ity firenena ity, ny tany izay nianianako tamin'ny razany omena azy. Koa mahireza sy matanja tsara ianao, hitandremanao anao araka izay lalàna rehetra izay nandidiny Mosesy mpanompoko anao. Aza miala aminy na ao amin'ny ankavanana na ao amin'ny ankavia, mba ambinina anao amin'izay rehetra alehanao. Aoka tsy hiala amin'ny vavanao ty boky lalàna ty, fa saintsaino andro aman'alina. Hitandremanao anao araka izay rehetra voasoratra eo, ary amin'izany dia alavorariny lalanao ianao sady ambinina. Tsy efa nandidy anao fa koa mahireza sy matanja. Aza matahotra na mivadi-po fa momba anao Jehovah Andriamanitra ao amin'izay rehetra alehanao. Fepetra voalohany. Fepetra voalohany izay nomena manokana any Josoa dia izao manao hoe tadidio na andro aman'alina ity boky ny lalàna ity. Izay nomena azy. Ary izay koa no tiana ampitaina amintsika rehetra amin'izao andro farany amin'ny fiarahantsika izao. Aoka re tsy hanadino isintsika fa zanak'Andriamanitra. Ireo teny voalazan'ny Baiboly, ireo teny voalazan'ny soratra masina, ireo nampatsahivina antsika hoe azadino amin'izay manomboka izao, dia tsy ho adinontsika intsony re izany manomboka an'io. Ho tadiditsika hatrany izany andro aman'alina manomboka androany. Izay ny fepetra voalohany omena Andriamanitra mba hahafahany mitahy anao, mitahy antsika izany, mba tsy hanadinontsika ilay boky lalàna izay nomena. Fepetra faharoa dia izao ny voalaza. Mbola miresaka ihany Andriamanitra teo fa ao amin'ny Josoa toko 7 kosa. Anaran'i Jesosy manao hoe ka nandidiny olona hoe rehefa hitanareo ny fiara fanekeny Jehovah Andriamanitra reo ary le vita mpisorona mitondra azy dia miala amin'izay toeranareo ka manara azy. Ary Josoa tamin'ny olona manamasina ny tenareo fa rapitso dia anao fahagagana eo aminareo Jehovah. Ny fepetra faharoa dia izao. Mila miala amin'izay toerana nisy antsika isika. Mila mitsangana ary miala amin'izany raha izany nazatra antsika teo aloha, raha izay nanadino izay nazatra antsika teo aloha, raha ireo zavatra tsy mety izay nazatra antsika teo aloha, dia izao mila mitsangana isika, miala amin'izay toerana nisy antsika izay teo aloha, fa mitsangana kosa ary manaiky ny ova, ary mila manamasina ny tenantsika. Izay ny fepetra faharoa izany ambara amintsika hoe miala amin'izay toerana ianareo, ary ihany koa manamasina ny tenantsika. Fepetra fahatelo dia izay voalaza eo amin'ny 4 amin'ny Josoa toko 7 ihany. Anaran'i Jesosy manao hoe kanefa asio elanelany tokony 2 akio aminareo sy izy, fa aza manakaiky azy mba ho fantatrareo ny lalana izay mety alehanareo, fa mbola tsy nalehanareo akory izao lalana izao. Eto misy resaka coronavirus araka ny lohateny anarantsika omaly, misy distanciation sociale eto nasaina nataony zanak'Israely sy ireo mpitondra ilay fiara-fanekena izay nialoha lalana azy, satria hozy Andriamanitra hoe mbola tsy narehanareo io lalana io, ka raha mbola tsy nalehanareo ilay lalana dia izao aza ataonareo akaiky fa alaviro 2 akio io mihitsiny
asiana 2 arivo akeo amy 1 kilometatra eo mihitsy zany distance entre nareo sy ireo mpitaridalannareo mba ahitanareo ny lalana tokony alehanareo. Ary toy zao nytoy ny vakitena mandefa 5 manao hoe minaran'i Jesosy hatrany ko tonga teo Jordana zay nitondra ny fiara ary naroboky ny mpisorona zay nitondra fiara tamin'ny sisiny rano ny tongony fa tondraka mihoatra ny morony rehetra Jordana nandritra ny fararano. Voalohany lalana mbola tsy nale, lalana sarotra tsy mbola hitany teo amin'ny fiainany mihitsy zany lalana le zany. Faharoa tondraka ary tena tondraka be Jordana tamin'ny fotoana io, tsy nisy lakana, tsy nisy sambo iampitana tamin'ny fotoana io. Kanefa de zao hoe rosony di mandehana miampita an'izany Jordana izany. Ny fepetra fahatelo de zao azakivy na de sarotra ny lalana ary aza miverin-dalana. Mafy zay lalovantsika izay raha manaiky zany, mafy zay lalovantsika izay nandritra nyty taona 20 ty zao fa Andriamanitra miteny amintsika hoe miala mandro. Mety misy fanapa-kevitra sarotra ihany koa tena asaina raisinao nandritra izao fotoana izay niarahantsika izao. Misy fanapa-kevitra mafy, misy fanapa-kevitra izay tsy maintsy ny raisina iovana eo amin'ny fiainana. Tsy mora izany, tsy mora ny mandray fanapa-kevitra fa nirariana ho anao amin'izao takariva izao sy amin'ny hoavy rehetra. Aza miverin-dalana na dia mafy ara-ny lalana na dia mafy ara-ny miala amin'ny fomba fanao mahazatra. Aza miverin-dalana, aza miova intsony, aza miverina ho tratrany amnésie intsony, tsy fitsitadidina satria manadiny foana fa aoka hiverina atadidy tsara foana amin'izay manomboka androany. Izay ny fampahirezana omena antsika rehetra eo amin'izay teny izay ihany. De vakitsika eo amin'ny Josoa 4:4 ka hatramin'ny 7. Tena tsony Josoa lehilahy 12 izay nofidina tamin'ny zanak'Israely de ray isan'ny pirenena 2 izy taminy mandehany eo alohan'ny fiaran'i Jehovah Andriamanitra reo eo afovoan'ny Jordana ka samy manainga vato ray avy eo antsorony anao rehetra araka nisan'ny firenena zanak'Israely mba ho famantariny eo aminareo zany raha manontany zanakareo amin'ny andro avy manao hoe inona ny taonareo ho anton'ireo vato reo. Teo lazainareo amin'ny hoe tapaka ny rano Jordana teo alohan'ny fiara faneken'i Jehovah, fa raha nitany Jordana ny fiara de tapaka ny rano ary ireo vato reo ho fahatsiarovana mandrakizay ho an'ny zanak'Israely. Tena fikasana omena Andriamanitra antsika amin'izao fotoana izao de amin'ny Hébreux 4:4 minaran'i Jesosy manao hoe ka aoka sika nantona sisa fiandrana fahasoavana fahasahiana mba azahoantsika famindrapo sy ahitantsika fahasoavana izany. Izany teny izany, izany teny fikasana izany veriko vakina izany ho anao. Ko aoka sika nantona sisa fiandrana fahasoavana amin'ny fahasahiana mba azahoantsika famindrapo sy ahitantsika fahasoavana ho famonjena amin'izay andro mahory. Ndray andro de nisy mpitondra fivavahana anankiray nanana paiso teo atokotany mpiangonana, nanana fototra paiso zany izy teo atokotany mpiangonana. Rehefa tonga ny faniriny ny famoaza ny zany paiso zany de zao manana tahotra sy aiah mihitsy ny te mpitondra fivavahana ty satria esy mangalatra foana izany paiso zany. De nahita fanakevitra izy ary nresaka tamin'ny komity mpiangonana manao hoe andao ranga asitsika tambo mihitsy ny eto amin'ity fiangonana ity fa misy mangalatra le paiso de niary ndao ary de nasiana tambo manodidina le fiangonana. Rehefa vita nefa ny tambo inona zavatra ny tsara ole nisy nangalatra ihany le paiso. De inona ary nataontsika dao ndray ary tsika ozy ny olona nanosokevitra hoe ndao ndray tsika ary iompy alika angamba io alika io afaka miaro ny paison'ny mpitondra fivavahantsika ny paison'ny fiangonana mba tsisy angalatra. Eny ary ndana de naka paiso ndray isika, naka paiso naka alika ndray mba ahafana miaro miambina ilay paiso. Ina zavatra ndana mbola very ihany isy nangalatra ihany ilay paiso teo tokotany mpiangonana. Hany hery tsy nahita hevitra tsony ty mpitondra fivavahana ty fa de lasa izy naka plaky écriteau kely anankiray, plaky kely anankiray ary nasiany soratra teo amin'ny plaky io. Inona soratany teo isika? Soratany mazava tsara manao hoe hitan'Andriamanitra izay mangalatra paiso eto. Izay ny soratany teo amin'ny plaky. Hitan'Andriamanitra
zay mangalatra paiso eto. Tena petany tsara teo amin'ilay fototsy ilay paiso izany plaky izany. Inona zavatra antranga tonga maraina? Mbola very ihany ilay paiso, mbola nisy nangalatra ihany ilay paiso. Ary tsy vitany hoe nisy nangalatra ilay paiso, fa nisy nanohy mihitsy ilay soratra izay nisoratan'ilay mpitondra fivavahana teo amin'ilay plaky. Raha nisoratany teo manao hoe hitan'Andriamanitra izay mangalatra paiso eto, dia nitohizan'ilay mpangalatra manao hoe fa tsy raharainy. Toy izany tokoa ny eritreretin'ny vahoaka, ny eritreretin'ny olona amin'izao fotoana izao. Mety me ianao maheno an'ilay tantara, fa motsy zany ve ny toe-tsaina ny olombelona amin'izao fotoana izao? Mahafantatra ny izy, mahafantatra fa tena misy Andriamanitra, tena misy Andriamanitra mahita azy, fa hatrito aloha izy dia tsy mieritreritra mihitsy hoe aninona azy moa Andriamanitra na dia mangalatra paiso 150 eo izy. Zany ny eritreretiny, hitan'Andriamanitra ianao mangalabadin'olona, manao vetaveta, mangalatra, manao zavatra ratsy rehetra amin'izao tany izao. Ianao tanora namako, indraindray ianao mieritreritra fa hitan'Andriamanitra tokoa ny izany, fa hatreto Andriamanitra mbola tsy niteny, hatreto Andriamanitra mbola tsy nanao réaction teo amintsika. Te hitenanao Andriamanitra nefa amin'izao hariva izao, amin'izao andro farany izao, tena misy Andriamanitra ary vonina hiditra eo amin'ny fiainanao izy, vonina ny hanampy anao amin'ny zavatra madinika tahaka ny tantanany zanak'Israely sy Josoa ampitan'ny rano on'ny Jordana. Dia te hitantana ny fiainanao koa izy, ka na dia zava-tsarotra raha lalovanao eo amin'ny lafin'ny fianarana, eo amin'ny lafin'ny fiasana, fitadiavana asa, eo amin'ny lafin'ny fiainana andavanandro, ny aretina, ny rotorotom-piainana, raha tsy adininao manomboka androany fa zanak'Andriamanitra ianao, mahazo mahatoky fa hiditra antsehatra amin'ny fiainanao Andriamanitra, hiaraka aminao izy manomboka amin'ity andran'io ty, ary tsy ho adino ianao. Na dia manadino ny zana-monina raha vehivavy, Andriamanitra kosa tsy anadino anao. Na dia manadino ary izao tontolo izao hoe misy Andriamanitra, rehefa tsaronao, rehefa mametraka ny fiainanao eo am-pelantanany ianao, dia mahazo mahatoky 100 isan-jato fa ombanao izy. Amin'ity arivo ty dia te-hanao antso aminao, te-hanao antso aminao mivantana, manao hoe ndahory hanantona an'Andriamanitra, ndahory hanolo tena tanteraka ao an'Andriamanitra. Adinodinonao zany teo aloha, tsy tsarona zany teo aloha, mety natao tsinotsinona zany teo aloha, mety nieritreretinao hoe tsy misy Andriamanitra. Fa ankehitriny kosa, raha maheno izao antso izao ianao, dia tiako ny anasanao, tiako ny anasanao ampitiavana mba hanantona ilay Andriamanitra manakare-pahasoavana, mba hitahiny anao, mankasitraka anao noho izany fanapa-kevitra tsara nananao hanantona an'Andriamanitra izany. Aza misalasala manoratra ty aminay, aza misalasala miantso anay raha misy azonay hanampiana anao amin'izany fanapa-kevitra tsara izany. Ny fiangonana Adventista mitandra ny andro fahafito eto Betongolo dia manolotra fisaorana anao, mivavaka ho anao ihany koa, mba ho terizin'Andriamanitra tranany ianao ao anatin'izao fanapa-kevitra tsara no raisinao izao. Ivavaka isika. Andriamanitra be fitiavana mpampitra fo, tahiranay mandrakariva ambany fahasoavanao. Misaotranao zay satria natotosany izao fotoana izay niarahanay, nandinika ny ainy feonao izao. Misaotra Andriamanitra io fa dia niteny mivantana taminay ianao, niresaka mivantana taminay ianao, nananatra anay mivantana ianao mba tonga anay tsy anadio, fa misy tokoa ianao atapoloha ary miondrika mijery anay. Andriamanitra io ampio izay, anolotra ny tenanay ary manontolo aminao ka amin'izao sisa izao, amin'ny fiainanay sisa izao, na dia ho mafy ara, fantatray izany fa mety mbola ho mafy no atrehanay raha pitso afaka pitso, dia manantoko kosa izay fa mananao Andriamanitra mitantana amin'ny fiainanay. Ny antsipiriam-piainanay rehetra tokoa dia mipetraka eo am-pelantananao, koa dia mombana ianao hitehirizana mandrakariva eo ambany fahasoavanao. Anaran'i Jesosy.